Aleloia, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo dia tononona amintsika mandrakariva ihany koa ny fiadarana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray ary koa ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ny tenin'Andriamanitra izay nampitondray ny fanahy masina zany, ny fanahy masina no maniraka izara sy ampiteny indray ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia mitondra ny lohateny hoe tsy tian'Andriamanitra intsony ny olona. Tsy tian'ny olona intsony Andriamanitra satria tsy tia ny teniny na tsy tia ny baiboly ny olona. Mazavaina zany izay araka ny itondran'ny fanahy masina azy fa hivavaka tsika miatrahantsika izao tenin'ny Tompo izao ary hivavaka tsika tompoko. Eny ry Andriamanitra iray i Jesosy Kristy fanahy masina, manantona anao izay ampanetretena, manantona anao Tompo mifona sy mibebaka aminao sady satria tsy tanteraka, tsy miendrika. Raha manantona anao izay dia fantatray fa Andriamanitra masina ianao tsisy Andriamanitra tahaka anao, Andriamanitra be voninahitra ianao ka tsy miendrika akory izay hitodika aminao, hanantona sy hiresaka anao Tompo. Ka zany ny fonana aminao sady ny amin'ny fahotana rehetra, ny amin'ny nataon'ny tanana, nandehanan'ny tongotra, tenen'ny vava, ny hitan'ny maso, nataonay rehetra ny fisainana izay tsy araka ny sitraponao dia hifonana aminao angatahana famindrapo tanteraka ka diovy amin'ilay rahan'ny zanakao Jesosy Kristy ary indrindra sasao hafakeliko Tompo. Dia misaotra satria ianao tsy miova, ianao mijery anay isan'andro, tsy mitsara anay araka ny fahalemenay ianao fa mamindra foka dia matoky fa nadio tanteraka ianao ary ny rahanao dia mandoro izay tsy anao rehetra amin'ny fiainanay, ny ao anatinay, ny amin'ny ataonay rehetra ka dia hanafaka anay tokoa ianao manomboka izao Tompo. Ka dia mitenena araka ny fombanao raha hifampizara hien'ny sitraponao indray izay dia mitenena fa voniko ihany izay Tompo amin'ny anaranao Jesosy Kristy no vanzavavaka izany. Aleloia, amen. Amen. Averina moa zany ny lohateny hoe tsy tian'Andriamanitra intsony ny olona satria tsy tia ny teniny na tsy tia mamaky ny baiboly, tsy tia mamaky ny tenin'Andriamanitra koa zany. Ho hitantsika zany tenin'Andriamanitra voalohany izay hovakintsika zany dia eo amin'ny Ex.4 toko 4 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5 izay aloha zany no hovakintsika miatrahantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Dia namaly Mosesy hoe indro tsy ino ahy na iaino ny feoko izy ireo fa hilaza hoe tsy niseho taminao ny Tompo. Hoy ny Tompo taminy, inona moa iny an-tananao iny? Dia hoy izy tehina. Ary hoy izy atsipazo amin'ny tany iny dia natsipiny tamin'ny tany zany ka tonga menarana ary nandositra azy i Mosesy. Ary hoy ny Tompo tamin'ny Mosesy, atsoro ny tananao ka raiso amin'ny rambony iny dia natsotrany ny tanany ka noraisiny zany ary tonga tehina teo an-tanany indray. Izany dia mba inoan'ireo fa efa niseho taminao ny Tompo, Andriamanitry ny razany dia Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakoba. Amen. Izay ny tenin'ny Tompo hanorenana izao fampaherezana izao. Fampaherezana satria izay ny tian'ny Tompo teneniny eto hoe mila ampaherezana ny olona na mila lazaina mivantana fa tsy tian'Andriamanitra intsony. Mbola misy tenin'Andriamanitra vakiana moa zany fa fantatsika fa raha tia ahy ianareo izy dia hitandrina ny didiko. Ny didin'Andriamanitra dia ny teniny. Amin'izao fotoana izao dia tena atao hoe mampalahelo na mahagaga fa ny firenena, indrindra ohatra antsika malagasy zany, firenena malagasy izay miaina mahafantatra tsara ny atao hoe tenin'Andriamanitra, ny filazantsara ny baiboly dia
ny olona mahafantatra tahaka ny malagasy indrindra ny kristianina izay efa nahafantatra ary hoe nitaizana tamin'izany no tsy tia mamaky ny tenin'Andriamanitra na tsy mamaky na tsy mino na tena hoe manao tsinotsinona ny tenin'Andriamanitra mihitsy izany. Fa raha maheno fijoroana vavombelona maro na fijoroana vavombelona ary matetika alavin'ny olona satria matahotra izy sao dia hiverina amin'Andriamanitra indray fa betsaka ny mijoro vavombelona amin'ny firenena hoe sakanana ny baiboly ny famakiana baiboly ny fizarana baiboly any firenena any Chine, any amin'ny Sinoa, ny any amin'ny firenena tany Arabo, Afghanistan na ny any Inde, firenena maro izay maro ohatra hoe finoana hafa mihitsy dia tena enjehana sy vonoana ny olona izay mamaky ny baiboly na mandinika ny baiboly na manana baiboly akory ary dia tena mitady ireny ary tena mifikitra amin'izany atao hoe baiboly izany. Fa amin'izao fotoana izao indrindra antsika malagasy izany izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe tsy tia an'Andriamanitra. Tsy izany tena hoe tia an'Andriamanitra, Andriamanitra tia anay fiteny matetika dia ilay Andriamanitra fitiavana mamindra fo tena mikarakara foana io izany no tenenina fa tsy tia an'Andriamanitra ny olona satria tsy tia ny teniny. Betsaka ihany izany manana baiboly dia atao haingon-trano, atao andoko-andriana fa sady tsy mamaky no tsy mandinika. Misy kosa sasany mamaky fotsiny na mihaino fotsiny koa, mihaino izay tantarain'ny hafa na vakian'ny hafa fa tsy mandinika. Tena tenin'Andriamanitra dia hoe dinianareo ny teny voakintsika teo aloha izany aiza misy an'izany teny izany mampirisika antsika mba hoe hitady an'Andriamanitra satria amin'izao fotoana izao dia midika izany fa raha tsy mandinika ny tenin'Andriamanitra isika tsy mitady ny tenin'Andriamanitra dia tsy tia an'Andriamanitra na dia milaza ary manana anazy tahaka ny hoe firenena malagasy izany. Eto dia Mosesy rehefa nividian'Andriamanitra hoe hamoaka ny zanak'Israely dia nandary izy. Tena nandà mihitsy Mosesy za dia tsy mahay an'io ary tsy vitako intsony nefa anisan'ny Mosesy tena anisan'ny hoe olona tao hoe manampahaizana niverina olona ambony ihany koa satria nitaizana tao amin'ny firenena Eziptianina izay anisan'ny manam-pahalalana tamin'izany. Fa noho nitsoaka tao izy dia lasa tena hoe lasa nanery-tena satria lasa mpiandry-ondry, lasa olon-tsotra izay niasa tamin'ny rafozany izany. Fa noho nividian'Andriamanitra izy dia nanehon'Andriamanitra zavatra mahagaga fantatsika tsara tamin'ny hoe teo amin'ny tendrombohitra Horeba izany no nisehon'Andriamanitra taminy ary ny tompo dia niteny fa ho famantarana ho anao izy dia amin'ny fotoana ivoahanao hamoahanao ny firenena Israely ao Ezipta dia hivavaka eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo. Vakiana kely azonao vakiana izany ao amin'ny Ex.4 eo ahafantarantsika hoe tena Andriamanitra tsy miova amin'ny teniny ary manome famantarana koa izany ampahafantariny hoe eo amintsika izy tahaka ny nividianana Mosesy koa izany hoe eo aminy. Dia izay izany nahatonga Mosesy azafady hoe tsy heno feoko izy ireo fa ilaza hoe tsy niseho taminao ny tompo. Ny fisehoan'Andriamanitra amin'ny olona dia na izy miseho mivantana amin'ny alalan'ny fahitana, amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra koa izay miteny, fa amin'ny ankapobeny mihitsy dia amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Eto dia inona ny tenenin'Andriamanitra ny 2 anaran'i Jesosy, io ny tompo taminy, inona moa iny an-tananao iny? Dia hoy izy tena, ary hoy izy atsipahazo amin'ny tany iny dia natsipony tamin'ny tany izany ka tonga menarana ary nandositra azy i Mosesy. Nanana teny an-taniny Mosesy. Fantatsika fa io tehany io raha mahafantatra ny tenin'Andriamanitra isika dia nanaovan'Andriamanitra fahagagana tamin'ny zanak'Israely, tamin'ny Mosesy izany izay nampiasan'i Mosesy io tehany io dia fahagagana hoe tena nahagaga mihitsy nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Dia in'ilay teny iny ny an-tanan'i Mosesy hozy izy dia natsipony atsipahazo amin'ny tany hozy izy dia lasa bibilava izy. Eto izany tsy hijery
Misy ny sasany ny ankabeazan'ny olona koa zany raha vao miresaka bibilava dia efa atahotra ihany koa satria mampatahotra tokoa ny bibilava. Fa eto hafa mihitsy na nehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Ilay tena eto dia midika ihany koa tahaka ny hoe baiboly, inona ny eo an-tananao. Ny eto an-tanako izao ny hamakiako sy ilazako ny tenin'Andriamanitra hanambarako fampaherezana ao antsika, izay ilay fampaherezana no lazaina eto dia ny baiboly no noraisiko. Inona ny eo an-tananao izy dia ny baiboly, ilay tehana tahaka ny tehan'i Mosesy. Dia inona no tian'Andriamanitra seho eto hoe mila mangovotra, matahotra eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra isika. Fa ny olona amin'izao fotoana izao dia tsy matahotra intsony. Eny an-tanany ihany ilay tehana fa ataon'ny olona tsinotsinona ary, ataon'ny olona sampy mihitsy ary ny baiboly matetika. Misy sasany dia teny hoe raha tsy mahita tory raha vao tsisy baiboly eo ambony fandriana. Ny baiboly atao ambany fandriana, ny baiboly atao lasa atao sampy. Fa io dia mila fantarina zany ary mila atahorana, mila matahotra ny tenin'Andriamanitra, matahotra ny tenin'Andriamanitra zany raha tsy fantatrao ilay tenin'Andriamanitra, tsy fantatrao ny ao anatiny, tsy mamaky ianao zany ahoana moa natahoranao azy. Fa matahotra ilay baiboly vatany iny lasa sampy, lasa fanompoan-tsampy ny nohon'ny olona ny tenin'Andriamanitra. Dia toizako ny 4 hoe aminaran'i Jesosy aroa ny tompo tamin'i Mosesy, atsory ny tananao ka raiso amin'ny rambony iny, dia natsotrany ny tanany ka noraisiny izany ary tonga tehana teo an-tanany indray. Izay zany ny tenin'ny tompo ihany koa hoe mandray ny teny amin'ny olona mahafantatra tsara hoe mandray bibilava amin'ny rambony izany tsy fanao zany, fa Andriamanitra na Mosesy koa zany izay ny rahan'Andriamanitra handray an'ilay bibilava amin'ny rambony dia mila matahotra. Izay zany amikovotra ohatra izy sy amitahotra, zany no anatoanantsika n'Andriamanitra, anatoanantsika ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia Jesosy ihany, Andriamanitra hozy izy izay tonga no Jesosy. Io tenin'Andriamanitra io ilay Andriamanitra ihany io, izay mahatonga hoe tsy matahotra n'Andriamanitra ny olona satria tsy matahotra ny teniny, tsy matahotra hoe milaza ihany, mahafantatra ihany hoe misy an'izany Jesosy Kristy izany, fa tsy matahotra an'ilay Jesosy satria izy ilay tonga nofo, tsy atahorana fa mila mangovotra sy matahotra eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra isika. Izay zany ny tenin'Andriamanitra nampafantaratsika hoe inona moa zany no tokony atao eo anatrehan'izany hoe tenin'Andriamanitra zany. Mila matahotra, mila mangovotra, mila mieritreritra. Ary io tenin'Andriamanitra io dia ahoana indray no fiasan'io zany amintsika izay mino sy te hanaraka azy. Vakitsika sady ny Salamo 130. Ny Salamo 130 ny 9 aminaran'i Jesosy. Tamin'ny tenin'ny tompo no nanaovana ny lanitra, ary ny fofinainy ny vavany no nanaovana izay rehetra ao aminy. Averiko aminaran'i Jesosy. Tamin'ny tenin'ny tompo no nanaovana ny lanitra, ary ny fofinainy ny vavany no nanaovana izay rehetra ao aminy. Zany hoe ilay tenin'Andriamanitra io zany Andriamanitra ny teny io izy Andriamanitra dia ary izao rehetra izao any amin'ny Genesis ihany zany, tsy ho vakitsika fa afaka mamaky ianao amin'ny Genesis 1 ihany. Fa tsisy ninona tetỳ amin'izao tontolo izao fa Andriamanitra sy ny teniny no nanamboarany, nanaovana ny lanitra hozy izy, ary ny tany ihany koa, ary ny fofinainy ny vavany no nanaovana izay rehetra ao aminy. Izay zany mila fantatra ihany koa fa fofinainy ny vavany io amin'ny teny Hebreo dia roar. Izay ilay fofinainy izay io ilay fanahy masina. Io fanahy masina io no napetraka Andriamanitra hanorenana ny zavatra rehetra izay eo aminy. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra zany izay nomeny ny baiboly, izay nomeny dia
mila fantarina avy amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra. Mangataka ny fanahy masina tsika hanazava ny tenin'Andriamanitra. Fa raha amin'ny fahalalantsika ihany dia zava-pony io. Zava-pona ny tenin'Andriamanitra ary arak'izay hoe raisina amin'ny fahalalana. Fa mila mandray ilay fofinaina avy amin'ny vavan'Andriamanitra dia ny fanahy masina, izay no tena manazava antsika ny tenin'Andriamanitra. Izay ny ivavahantsika. Mivavaka ianao zany alohan'ny mamaky ny tenin'Andriamanitra, fa raha tsy mivavaka tsika mametraka zany amin'ny tompo dia voalohany indrindra ny devoly ihany koa dia tsy anakana anao. Mety mamaky ihany ianao fa tsy misy zavatra mitoetra zany na zavatra fa mihitsy no andraisanao zany fa tsy araka ny fanahy masina, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zay zany anankiray mila fantarina mihitsy rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra dia mila mivavaka, mila mangataka ny fanahy masina hitari-dalana an'olon-tsaina. Dia ilay teny io zany no omen'ny tompo tamin'ny tenin'ny tompo no nanaovana ny lanitra ary fofinain'ny vavany no nanaovana izay rehetra ao aminy. Zay ny teny anankiray koa izay mbola ampianarin'ny tompo amintsika, mila mitolona mibavaka tsika ka tsika angatantsika ny fanahy masina anazava ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Isaia 49:1-2 aminaran'i Jesosy. Izao no lazain'ny tompo: ny lanitra no seza fiandrianako ary ny tany no fitoeran-tongotro. Trano manao ahoana no ataonareo ahy, ary toerana manao ahoana no fitsaharako. Fa izao zavatra rehetra izao no nataon'ny tanako, dia ary izao rehetra izao, hoy ny tompo. Nefa izao no olona hotsinjoviko, izay mahantra sy torotoro fanahy sady mangovotra no ny teniko. Zay zany verina amin'ilay takany nisehoan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy teo. Averiko aminaran'i Jesosy: nefa izao izy ny olona hotsinjoviko, izay mahantra sy torotoro fanahy sady mangovotra no ny teniko. Mila matahotra, mila mangovotra sady torotoro fanahy eo anatrehan'Andriamanitra. Zay zany no hotsinjovin'Andriamanitra. Zay no ampifantariny. Raha olona zavatra mitsinjo zany dikan'izay hijery anao izy, hanolo-tsaina anao izy. Ilay fanahy masina ihany koa io ampafantatra anao ny marina, ny zava-miafina amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia izy ozy izy izay olona mahantra sy torotoro fanahy, mahantra fanahy zany sy ny torotoro fanahy any amin'ny Jesosy namerina zany any amin'ny Mateo 5. Ary tsika vakiny zany manomboka any amin'ny 9 hoe iza ilay olona sambatra. Ao anatin'izany dia ny olona torotoro fanahy sy ny mahatsaram-panahy ozy izy. Zany dia anisan'ny sambatra izay nitenenin'i Jesosy. Dia inona koa ny teneny eto hoe sady mangovotra no ny teniko. Tahaka ny nasehon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy zany mila mangovotra isika, mila matahotra amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra ary mila mitodika amin'ny tenin'Andriamanitra no ny teniko izy. Rehefa miteny Andriamanitra zany dia mila matahotra isika ary ny tenin'Andriamanitra inona tsy inona araka ny teny teo fa ny baiboly izay nomeny nampanoratana nanomboka tany amin'ny Mosesy ihany koa zany ary hatramin'ny testamenta vaovao izay manambara ny Jesosy Kristy izay zanany no vidiny nalefany aty amintsika aty amin'izao tontolo izao ihany koa. Teny anankiray zany mbola vakintsika dia amin'ny Korinthiana 2:7 ny 9-9. Korinthiana 2:7 9-9 vaky toy izao aminaran'i Jesosy hoe: izay efa nahafahanay koa ho tonga mpanompo ny fanekena vaovao, tsy amin'ny soratra nefa fa amin'ny fanahy. Ny soratra dia mahafaty fa ny fanahy no mahavelona. Zay zany raha raisina ho soratra fotsiny na dia mandinika manana fahaizana ara-teolojika ambony ary ianao fa tsy amin'ny fanahy dia tsy ho velona ny tenin'Andriamanitra. Tsy ho velona amintsika, tsy ho velona amin'ny olona, tsy ho velona amin'ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra, fa
Ny fanahy ozy izy ny mahavelona fa ny soratra dia mahafaty. Zany hoe tenin'Andriamanitra ity zany raha soratra fotsiny, raha tsy soratana fotsiny araka ilay teny teo hoe fantatra fa tenin'Andriamanitra ilay izy dia baiboly ny soratana, samy mahavita an'ilay baiboly daholo dia apetraka ao andofandriana dia lasa sampy, mahafaty mihitsy, lasa fanompoan-tsampy. Fa ny fanahy masina izay angatantsika nazava hampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra sy amin'ny fahazotsoantsika mamaky anazy, izay no mahavelona ny tenin'Andriamanitra sy mahavelona antsika amin'ny fanarahana ny Tompo. Ka mila mitandrina zany tsika, mampitandrina antsika ny Tompo amin'izany fanarahana ny Tompo zany mba atahotra sy hangovotra eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra ary hametraka izany amin'ny alalan'ny fanahy masina. Hamaky ny ao amin'ny Jaune tsika maraparana antsika anazy hoe inona moa zany ny tenin'ny Tompo ihany koa, Jesosy mihitsy no miteny ao amin'ny Jaune. Vakintsika aloha zany Jaune toko faharoa ambin'ny folo, ny andininy fito amby efapolo sy ny valo amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Jaune faharoa ambin'ny folo, andininy fito amby efapolo sy valo amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Azotsika vakiana hatramin'ny andininy fahaefatra amby efapolo raha ahafantarantsika kely ny tenin'ny Tompo. Ary hoy Jesosy ny antso hoe izay mino ahy dia tsy izao no hinoiny fa izay naniraka ahy, ary izay mahita ahy dia mahita izay naniraka ahy. Izao tonga amin'izao tontolo izao ho fahazavana mba tsy toetra amin'ny maizina izay rehetra mino ahy. Raha misy mandre ny teniko ka tsy mitandrina izany, izao tsy mitsara azy fa tsy tonga hitsara izao tontolo izao fa hamonjy izao tontolo izao. Izay mandaa ahy ka tsy mandray ny teniko dia manana izay mitsara azy. Ny teny izay nolazaiko izany ihany no hitsara azy amin'ny andro farany. Izay zany ny teny n'Andriamanitra, ny tenin'i Jesosy, izy no miteny. Ary ny teny ozy izy dia Jesosy ihany ho tsarain'ny tenin'Andriamanitra zany tsika amin'ny andro farany. Ny andro farany efa akaiky izany, fa tsisy intsony ny fotoana ozy izy averimberin'ny fanahy masina zany rehefa miteny izy. Tsy misy intsony ny fotoana, efa kely sisa fa izao ny andro farany dia ho tsarain'ny tenin'Andriamanitra tsika raha tsy mankatoa sy tsy mitandrina izany. Misy ozy izy mandeha, raha misy mandre ny teniko ka tsy mitandrina izany dia ho tsarain'ny tenin'Andriamanitra izy. Izany hoe maro ny mandre, araka ilay teny teo zany aza ho isan'ny mandre fotsiny, mihaino toriteny sy mazoto any am-piangonana mihaino toriteny, fa mila mitandrina ny tenin'Andriamanitra dia mandinika ny tenin'Andriamanitra. Vakintsika sady ny Jaune toko fahaefatra amby folo, ny andininy dimy amby folo. Jaune toko efatra amby folo, andininy dimy amby folo, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Zany zany ilay tsy tia an'Andriamanitra intsony ny olona, tsy tian'i Jesosy ny olona satria sady tsy mitandrina ny didiny, tsy mitandrina ny tenin'Andriamanitra, tsy manaiky ny tenin'Andriamanitra, dia midika izany rehefa tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra. Inona ny didina? Dia ilay tenin'Andriamanitra eo zany amin'ny baiboly izay azavain'ny fanahy masina araka ny tenintsika teo, izay no tia an'Andriamanitra na tian'i Jesosy. Andininy fahatelo amby roapolo amin'ny toko fahaefatra amby folo ihany amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia namaly azy Jesosy hoe raha misy tia ahy dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiko ho tia azy, ary hankao aminy izahay ka hanorina fonenana ao aminy. Raha misy tia ahy dia hitandrina ny teniko izy. Raha tena tian'ny Tompo zany tsika, tian'i Jesosy dia mitandrina ny tenin'ny Tompo. Ary rehefa mitandrina ny teniny ozy izy dia ho tia an'Andriamanitra ihany koa, ary Andriamanitra koa ary ho tia antsika, ary akao aminy izahay ozy izy ka hanorina fonenana ao aminy. Ny fankataovana ny tenin'Andriamanitra, ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra no ahafahan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy toetra ao anatintsika. Dikan'izany ilay fanahy masina.
ilay Andriamanitra Jesosy Kristy fanahy-masina iray ihany hitoetra ao amintsika izy. Zay mahatonga anazy eo ambany kely eo ary dia tsy ho vakiako moa zany fa manambara izy ny amin'ny hoe fanahy masina. Hoe raha mitandrina ny teniko dia ho tonga ao amintsika koa ny fanahy masina izay tahaka an'Andriamanitra sy Jesosy miara-mitoetra ao anatintsika. Amaranana ny tenin'ny Tompo izay manambara ny tokony atahorantsika sy hitiavantsika ny tenin'Andriamanitra, hitiavantsika ny sitrapon'Andriamanitra, fahazotoana mamaky, fahazotoana mandinika araka ny teny teo, dinianareo ny teny ozy izy. Ao amin'ny Jaona 5:7. Izay namararantsika anazy 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Dinianareo ny teny, dirianareo ny soratra masina, satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara ahy. Izay ilay izy hoe dinianareo ny soratra masina. Mila mandinika ny soratra masina, ny dikan'izany tsy mamaky fotsiny, tsy mihaino fotsiny. Izay anisan'ilay mpihaino mihaino toriteny matetika, mamonjy fiaraha-mivavaka dia mihaino toriteny, fa tsika tsirairay avy matoa amin'izao fotoana izao fa nomena fahalalana hamaky sy eo amintsika ilay tenin'Andriamanitra tahaka ny nandraisan'ny Mosesy ny teny amin'ny kovotra, ilay tehina, dia tahaka izany koa no hamakiantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny tahotra. Dikan'izany amin'ny tahotra izany mila mangataka ny fanahy masina mba tsy amin'ny saintsika sy ny fahalalantsika ny ahafantarantsika ny tenin'Andriamanitra fa ilay fanahy masina. Dinianareo izy ny soratra masina, fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay. Izay no efa tenin'i Jesosy. Ny fanjakana izay ambaran'ny Tompo, ambaran'i Jesosy hatramin'izay dia ny fiainana mandrakizay any an-danitra zany. Ka raha tiantsika ny hanana fiainana mandrakizay, ao no hananantsika ny fiainana mandrakizay dia mandinika ny soratra masina, dia ny tenin'Andriamanitra zany dia amin'izany no ahafantaran'Andriamanitra, ahafantaran'i Jesosy fa tia azy isika, mandinika mitandrina ny didiny, mankatoy ny teniny ary mazoto mamaky, mandinika, mangataka ny fanahy masina amin'ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra. Dia misaotra ny tompontsika amin'izany teny izany ka mampahery antsika tsirairay avy azoto hamaky ny tenin'Andriamanitra, tsy handry ny hafa. Raha mahay mamaky teny ianao dia vakio ny tenin'Andriamanitra, mazoto mamaky tenin'Andriamanitra. Raha tsy mahay dia angatao ny fanahy masina, fa ny fanahy masina koa ampianatra amin'ny fomba tsy takatry ny saina na amin'ny alalan'ny olona na amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra koa zany, fa zava-dehibe ny fananana ny fanahy masina manazava ny tenin'Andriamanitra. Misaotra ny tompontsika amin'izany fampairezana izany, ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ka dia manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen.